Namory ireo ben'ny tanàna sy tompon'andraikitra isan-tsokajiny ao anatin'ny faritra Analamanga ny ministeran'ny fanajariana ny tany Androany Maraina novelabelarina nandritra ny fotoana ny fanapahan-kevitra niraisina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra mahakasika indrindra ny fitantanana ny tany mpanjakana. Mianto mandritra ny enim-bolana ny fanomezana tany na koa ny fivarotana tany mpanjakana hatramin'ny faraka amin'ny 30 volana Desambra 2024. Izay ny tapahan'ny filan-kevitry ny minisitra ny 15 volana Jolay lasa teo. Noho izay indrindra dia namelabelatra tamin'ireo ben'ny tanàna ato anatin'ny faritra Analamanga ireo tompon'andraikitry ny ministeran'ny fanajariana ny tany izay nosoloana Andriamatoa Ulrika Andriatina ministry ny fitaterana tena noho ny tsy mahita toerana ny misy mpanjakana Rivo Rakotovao. Iny fanapahan-kevitra iny no niraisiny nambarany fa ahafahana manao ny tombana ireo tany mpanjakana manerana Madagasikara. Niezaka ataon'ny fanjakana dia mametraka ny hoe tany-tany-dalàna. Misy zany lalàna mifehy ny fananantany. Dia efa misy ihany koa zany ny fanapahan-kevitra niraisina eo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra mikasika ny fananantany eo ankapobeny ary mikasika ny fananantany eo amin'ny toerana izay ahitana fa misy olana. Ka ireny fanapahan-kevitra reny zany tokony ohatran'ny didy reny ka reny zany no tokony arahany vahoaka. Mikasika ny nanisana manokany tany mpanjakana io, tany ministera io, ka ny olona zany tokony mba mijery an'izay hoe meniza aloha ny tany izay vao mipetraka amin'ilay tany. Ka efa misy lamina zany efa atao eo anivon'ny ministera dia izay lamina zay zany tokony arahany rehetra. Fa manoloana izany rehetra izany dia nitondra fanazavana ny tale kabinetra ministeran'ny fanajariana ny tany izay nilaza fa ahafahana manena ny olona amin'ny fananantany eto Madagasikara izany. Zao aloha aokatsika tsy alofy hoe anatin'ny enim-bolana dia voavaly hoe tsy hisy tsony ny olana ara-tany. Tokony objectif tsika fa manao ezaka amin'ny fanjakana anatin'ny enim-bolana anatin'ny 10 volana zany amatatra hoe inona daholo ny tany malalaka amin'ny fanjakana ahafahana migérer an'izany tany mpanjakana izany mba tsy hisian'ilay olana. Ary koa ahafahan'ny fanjakana manatanteraka n'ilay vina izay ho tanterahana dia fanaovana ny foto-drafitr'asa eto amin'ny tany sy ny firenena araky ny politique générale de l'État napetraky ny filoham-pirenena sy ny gouvernement. Donc zany zany hoe inona ny hoe tsy hisy tsoveny ny olana. Zay mihitsy ny antony anaovana zavatra mba ampiainan'ilay olana. Ary aorinan'ny 30 Desambra heverina fa hivatsy kelikely ny olana. Fa izy hetsika izao dia hitohy foana ny fanaovana inventaire fa tsy tsahatra. Fa ity aloha dia mifandamina amin'ny ankapobeny tsy maintsy tsahatra ny fampivotana ny tany. Fa manana ny AIA ihany koa ireo ben'ny tanàna izay nandray anjara tamin'ity famelabelarana ity. AIA izay mipetraka hatrany amin'ny resaka fanomezana ireny tamin'ny-mpanjakana ireny. Raha nandray ireo fipetrareo ny filan-kevitry ny minisitra dia aminay ireny zany karazana efa fampitandremana andreo izay zatra nala ndririnina ary indrindra koa mba ndraisanay amin'izay ny mesura ahafahanay koa mikajikajy tsara ireo fananantany ety aminay ety mba manampy ny vahoakanay zay ary koa mety afaka anao zavatra amin'izay zany ny commune indrindra amin'ireo fampijoroana ny natao hoe ny resaka foto-drafitr'asa ety amin'ny commune satria maro tokoa ny commune tianao zavatra foto-drafitr'asa raha tsy laza fotsiny amin'ny commune misy antenanay dia misy ireo projet maromaro zay rahana amin'ireo mpiara-milinatoka kanefa noho tsy fampitsitsiny zay tany zay dia tsy afaka manao in'iny zay mahavanina nefa indray fa misy efa taratasy efa vita ara-dalàna tavany amin'ny fitondram-panjakana. Tamin'izao koa ny teneninay fa nataloha ary tamin'ny taona efa lasa maromaro dia misy taratasy efa vita sinia dia ohatrany hoe manaraka fotsiny manara-drenany fotsiny commune. Ka raha zay raha momba ny fanapahan-kevitra iny dia miteny misy zay hoe tsara ary marina fa hatramin'ny faraka amin'ny 30 volana Desambra zay mahita fa azo lazaina hoe enim-bolana zany tokony ho ampy mba ahafahana fa ny aoriana zay raika amin'ny 30 Desambra zay koa no tena efa tarina hoe sao dia mbola miverina amin'ny zavatra teo aloha ihany fa dia lasa ohatrany hoe karazana transitoire araka ny mampety azy tokoa iny fanapahan-kevitra zay ndraisany filan-kevitry ny minisitra iny. Marihana fa mipetraka ankehitriny ny voamera manokana hijery ity resaka fananantany ity izay anana andraikitra betsaka amin'ny fampiatoana ny fanomezana tany. Ny antso ihany koa amin'ny fiara-miasa akaiky amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana misahana amin'ny fanajariana ny tany ny avy ao ministera misahana ity raharaha ity.